Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny Le JT. Vita malagasy. Presto. Maman Cocoa. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente Le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Enokositra araka amin'ny roapolo sy roa arivo tonga soa tanatin'ny Le JT ry mpijery-ajaina manolotra ny araba ary manasa antsika mpanajana anaraka ny Le JT hatramin'ny farany ho arahantsika avy hatrany ny lohateny vaovao. Ny paritaka tamin'ny Facebook ny ampamoaka nataony sareraka momba ny fitrandrana ny solika mavesatra ao Tsimororo. Tsy maintsy saziana ara-miaramila ireo manamboninahitra voakasiky ny raharaha Apollo 21 hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mahatsiaro anjorom-bala ireo mpiara-mitolona raha ny fanambarana nataony fikambanana Maintien'ireny miray. Niakatra fampanoavana ireo olona misavaly voakasiky ny raharaha fanondranana vatosoa valo kontenera tany Tomasina. Serana mpiara-manidina madinika miisa 400 manerana nosy no nomena ho tantany ny orinasa tsy miankina. Tontolon'ny fanatanjahantena taranjam-baolina kitra tsy ho isan'ny mpilalao ao amin'ny FC Barcelone intsony i Lionel Messi. Ato anatin'ny La Une iompana kokoa amin'ny toe-draram-pirenena misy ankehitriny isan'izany ny raharaha Apollo 21 no arahantsika. Nisy nandrakitra ampeo ary nanaparitaka amin'ny tambazotra Facebook ny fakanambavany ny sareraka no izy voasaringotra tamin'ilay raharaha Apollo 21 isan'ny nanaovany sareraka ampamoaka ny momba ny fitrandrana solika mavesatra ao Tsimororo. Resany ao anatin'ilay oronampeo ihany koa ny fifandraisany amin'ny Paul Rafanoarana izay isan'ireo voaroroy amin'ny fikasana ifofony influ sy ny fanonganam-panjakana. Maritra 10 minitra mahery eo ty oronampeo miparitaka amin'ny tambazotra Facebook ity raha ny fahinona azy. Ampamoaka nataony sareraka nandritra ny fakanambavany azy no izy voasaringotra amin'ilay raharaha Apollo 21. Naboraka isareraka fa isan'ny fototra ny tsy fankazona eo amin'ireo samy akaiky ny filomperinasa ny momba ny fitrandrana ny solika mavesatra ao Tsimororo. Rajonary mampianana Simbola nihinana ny 20% amin'izao vena ny antony tsy nanekena ny tonga dia nampiasana ny fiolonany Tsimororo. Tonga ny fanjakana efa nitabataba ny sareraka io tamin'ny 2016-2017. Tonga ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fitahany zalahy président de la république hoe 20% fotsiny ny atsika amin'ny tratra ny sareraka fa 50-50 izy eo zany kenda dolo ny bibizina tandapa rehetrarehetra. Iza nihinana ny 20% io zany rehefa niala Rajonary mampianana Simbola anjaratsika ny mamaly azy. Iza ny mbola te hihinana an'io zay ampidio any am-pody sareraka fa sareraka mahalala an'io tabatabany amin'ny namany. Re avotra ny sareraka ao anatin'ilay rakopeo ny fanohanany fitrandrany Madagasikara olona any Tsimororo ka hitondra vokatsoa amin'ny fena ny vidin'ny herinaratra vokariny jirama ary zo Madagasikara telo amin'ny 20 miliara dolara avy amin'ny fitrandrana solika mavesatra 500 tapitrisa baril saingy tsy mahafaly ny tandapa-sasany nefa zany ary monotona tombotsondrom-bitsy. Raha mandeha Tsimororo izay iadivan'ny sareraka alefa ary vitany ese teny Mandroseza tamin'ny 11 juillet 1364 ariary. Tsy mila manafatra tsony zany ny jirama. Manomboka eo zany mandeha indray Tsimororo. Tratra le fitaka nataon'ny président de la république hoe 20% ihany no anjarany gasy amin'ny Tsimororo.
rehefa navadibady sareraka miaraka amin'ny manam-pahaizana sy ny patatra ny dossier 50% ny gasy 50% ny Madagasikara olona hatramin'izay zany tsika misambosambola amin'ino moa ty zay amin'ny resabe fotsiny fa zao tsika afaka misambola satria 26 milliards de dollars tsy miroro fotsiny tsy tenenina Serita base tuliard tsy tenenina QMM tsy tenenina Croma zany rehetrarehetra zany tombotsoana Bourgean sy ny karana zany ny rava satria 874 milliards ariary isa-taona ny lanin'ny jirama mahatonga antsika bokany subvent le vola-trosaina amin'ny banque mondiale isa-taona rehefa rava zany io satria andeha pipeline direct mandeha inona moa ty izy mandeha mainty rano vita goudron koa mainty rano tonga dia ny sambony mitatotra manerana Madagasikara tsy tapaka ny famatsiana Antananarivo avy any Tamatave satria mihodina any teo ny sambony. Nazavainy sareraka fa isan'ny tsara kalitao ka tsy ahina nimba tontolo ihany ny solika mavesatra trandrahanao tsy miroro satria ambany ny tany sofra ao anatiny 200 fotsiny raha toka 500 eo ny fetranga atao avy ny COP 21 sy ny COP 22 izany hoe a Madagasikara indray firenekafa no vitsoliky. Ravitahiety sy ravitahiety amintsika daholo ny sambo rehetra eran'izao tontolo zao. Manaraka izany ny goudron azo avy amin'io na atao goudron daholo Madagasikara zay rehetrarehetra zay fa ny mahamaiky ny Bourgean dia hoe atao vita ny lalana Tsiromandidy inona moa ty Tsiromandidy tsy miroro zany hoe ny anaovana ny afera ny trafika ihany ny mahamaiky trandraka ny arenan-kibon'ny tany tsy miroro. Tsy mety manao an'izay Madagasikara olona fa ny contrat ny fanaovany tamin'ny fitondrana hatramin'izay dia hoe pipeline tsy miroro mandeha mainty rano. Dikan'izany raha 1364 ariary ny fuel ny tsy miroro azo ny président de la république ahena amin'ny 2500 ariary ny amarotana azy fa ny sisa mba hanefana ny trosa dia mba miaina ny vidin'ny jiro eny amin'ny mpanjifa rehetrarehetra. Zay ty bagara ty. Any amin'ny faramparana ilay oronan-peo kosa no iresahan'ny sareraka ny fandraisany sy ny fomba nahafantarany Paul Rafanoarana izay isan'ireo vororoa atodongokotrika ny fanonganam-panjakana sy ny fikasana ifofony any filoham-perinasa. Fa resaka ety le resaka hoe sareraka ny resaka tamin'ny Paul Rafanoarana taiza moa naizany sareraka amin'ny Paul Rafanoarana tamin'ny tete Zamita tsy mahalala an'izany ny maramila rehetra teo an-dako niara asa tamin'ny rajoelina tao an-dako ka zay olona rehetra mifanena dia naman-drajoelina daholo zay ny fahalalana azy. Fa tsy maintsy saziana ara-miaramila ireo manamboninahitra voakasiky ny raharaha Apollo 21 hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena mety afara amin'ny fanalana azy ireo amin'ny toerany azy zany raha ny vaovao navoaka ny ministeran'ny serasera niatrika fitsarana androany ihany koa ireo voaroroy amin'ity raharaha ity fiatrehana faharoa natao tao anatin'ity herinandro ity. Araka ny vaovao navoakan'ny sampana mpamoaka vaovao eo anivon'ny ministeran'ny serasera ny dépêche informative taratra dia nanambara ny ministry ny fiarovam-pirenena fa ho saziana ara-miaramila ireo manamboninahitra eo anivon'ny tafika malagasy voakasiky ilay raharaha Apollo 21. Araka ny fanazavany ity ministra ity dia mety afara amin'ny fanesorana ireo manamboninahitra ireo ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny tafika raha vao marina fa meloka izy ireo. Tsy manaiky ny fanakorontanana avy any ivelany sy avy ato anatin'ny fanjakana andraikitry ny foloalindahatrany nambarany ny mijoro sy miaro ny fiandrianam-pirenena. Andraikitry ny fitsarana raha ity loharam-baovao ity no manana ny teny farany raha meloka na tsy meloka ireo manamboninahitra voaroroy ao anatin'ny raharaha Apollo 21. Noenona indray teny anivon'ny fitsarana ny roa amin'ireo olona voaroroy ilay malagasy mizaka ny zopirenena frantsay sy ny vadiny tamin'ny alarobia 4 aogositra no noenon'ny fitsarana voalohany ireo olona voaroroy rehetra tao ireo nahazo fahafahana vonjimaika nahazo fahafahana saingy eo ambany ny fanaraha-mason'ny fitsarana ny sasany ary ireo mbola atao andrimaso any amin'ny fonja. Nandritra ny fianan'ny maître Willy Razafinjatovo tamin'ny mpanao gazety omaly amin'ny trano fonenany angatany ny amoahana amin'ny eno manjerim-panjakana mivantana ireo raharaha-mpitsarana rehetra ho angatahana ihany koa ny amoahana vonjimaika ireo olona arovany ireo. Mariana Mifatsy misy fandraisany amin'ilay raharaha Apollo 21 ny fanapa-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo izay mikasika ny fanoloana ireo mpitantana vitsivitsy eo anivon'ny
folo alinda ny miaramila sy ny zandary. Iompana lafim-baovao hafa kosa indray isika mahatsiaro anjorom-bala ireo mpiara-mitolona hoy ny fikambanana mainty endreny miray mahatsapa ihany koa izy ireo fa fanakorontanana voaomana ny filalaovana ny vidim-piainana amin'ny alalan'ny fampiakarana ny vidin'ny kojakoja ilain'ny mponina andavanandro manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny miantso ny filoha Iverina Andoharano ka hiaino ireo mpiara-mitolona ny fikambanana mainty endreny miray izay fanehokevitra izay ity sary ny kasambola manana ity. Ny vory tsy ara-potoana teto amin'ny kianjan'ny Kanto Mahamasina ny vondromben'ireo ray aman-dreny sy mpitaka hazomanga ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mainty endreny miray. Isan'ny nokian'izy ireo ny fanivaivana ny olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka izay nampatsiahy ny lalàna mikasika ny dokam-barotra atao amin'ny fanafody. Antony tonga azy ireo namoaka izao fanapa-kevitra izao. Rehefa natsapa ny fampiasana tsy akijanona aina manjery sy fanomponona fahatany ny anaran'ny filoham-pirenena ireo mpitsabo nentim-paharazana hoentina hanararoatra ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao isiny valanaretina Covid izao. Ahato tsy ho isan'ny mpandray anjara itsony atao anatin'ny fikambanam-be ny afary sy ny fitrama izay tarihana Andriamatoa Jean-Marie Narafahamezantsony mandra-pisiny ny fanapahan-kevitra vaovao. Manambara fa tsy tompona andraikitra amin'izay tsy fanandrahan-dalàna ataon'ny fikambanana afary sy ny fitrama tarihany izay. Mitsipaka ny maha-mpikambana azy koa sy Jean-Marie Narafahamezantsony raha namaly ilay fanambarana na voatonontonona ny anarany. Namafisiny ihany koa fa tsy mitady ady izy ireo ary mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny fanafoanana ny fanatrana. Izy moa zany nandroso conférence de presse anjaran'ny vahoaka amin'ny tsara resaka fitsaboana nentim-paharazana tena tsy mpitsabo ary tsy tsabo mihitsy. Ny resaka hoe filoham-pirenena no tiako amafisina diso ary io manimba ny filoham-pirenena satria mieritreretin'ny olona izay ao anatin'ny fikambanana hafany hoe anazy rery ny filoham-pirenena. Filoham-pirenena ho an'ny malagasy manontolo mampimena eny député sa manivaiva olona ao anaty FB tsy haiko hoe hoentina ho aizy ty firenena ty fa niatsy mampaninina azy any septembre zany efa ho avy izy amin'ny volana ambony dia mandeha manao septembre tsika efa tsy misy be ty. Fanakorontanana voaomana amin'ny alalan'ny filalaovana vidim-piainana io no tsapan'ny fianakaviam-ben'ny mainty endreny miray raha nanao fanamariana momba ny fiakaran'ny kojakoja ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. No tsikeran'izy ireo ihany koa ny famendrofendrona ny mpiarabelona izay efa anaty fasahirana nateraky ny valanaretina Covid. Nisongadina tamin'ity fanambarana ity ankoatr'izay ny filazana fa misy fampiadiana an-trano ny malagasy sy fanilokiliana ny tena mpitolona. Misy fanaratsiana botolo sy tambabe ataon'ireo hery vahiny sy ireo gasy safitra sasany mitonona tena ho diaspora ary ireo mpanohatra botolo sy mpanao gazety safitra ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka sy izay asa fampandrosoana rehetra ataony. Mampirisika azy Iverina Andoharano ka hiaino ireo mpiara-mitolona nitondra izao fiovana eto amin'ny firenena izao izay mahatsiaro ho anjoro. Amafisin'ny fianakaviam-ben'ny mainty endreny fa nampisafotofoto aza ny toetra raha-pirenena isan'ny vahaolana mahomby ny fifampiresahana raha misy ny ady-hevitra tokony atao. Tsy manan-kitsony ny siny tetezamita eto amin'ny firenena kosa ny fikambanana VAM na ny vondrony ambany tanàna miray raha nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny toetra raha-pirenena. Manambara ny VAM fa tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana ihany koa fa nampiapetraka izy ireo kosa ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fivelomantena ho arahantsika ny fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola Manana. Mitaky ny amoahana ny marina mikasika ny rara fikasana ifofony ain'ny filoha ny VAM na ny vondrony ambany tanàna miray raha ny fanambarana nataon'izy ireo tety Anosizato miantso ny anandratana trano ny maha-malagasy ny VAM ary mampirisika ny iarovana trano ny soatoavina izay mampiavaka antsika. Leo korotana sy adina politika izahay tsy manaikitsony misy tetezamita eto amin'ny firenena ary tsy manaiky ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara intsony.
fihavanana, fampandrosoana, sotoavina. Io no teny filamatra voizin'ny vondron'ny ambany tanàna amiray. Mahatsapa raha teo ny vamina fa ny ezaka isa-tokantrano ihany no vahaolana amin'ny fampandrosoana. Fanamby apetraka arak'izany ny fanatsarana ny lafin'ny famoronana azy. Maintsy miasa ny tsirairay vao mihinana ka anatsara ny fiveloman-tenany eo ataony fa tsy angataka lavo indrindra fa ny kamanatao aminay. Raha tao anatin'ny firaisana fahaefatra manokana, mananika ny 5,000 eo ny mpikambana mandrafitra ny vondron'ny ambany tanàna amiray. Tsy manavaka ny fikambanana ka fanomboana ihany izao fiaonana izao ny tompona andraikitra ary hitarina any amin'ny faritra hafa ihany koa. Ho any ivelany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, mahatsiaro ny fandaroana bomba ny Hiroshima nahafatesan'olona anetsiny tao anatin'ny indray-pimaso i Japon androany 9 Aogositra. Feno 70 taona ny androny 9 Aogositra 1970 tamin'ny ady lehibe voalohany. Nisy ny lanonam-pahatsiarovana io andro io natrehan'olom-panjakana vitsivitsy toy ny tamin'ny taona 2024 kosa dia voafetra ny olona afanakana natrika izany. 9 Aogositra 1970, 9 Aogositra 2022, 70 taona izay no naharava ny tanàna ny Hiroshima any Japon nandritra ny ady lehibe faharoa. Olona manodidina ny 400 sirahetsy no maty vokatra izany. Tany Japon, omary-pahatsiarovana io daty io, nisy ny lanonana natao tao Hiroshima teo amin'ny toerana natokan'ny tanàna ho an'ireo nodimandry. Nanambara ny ben'ny tanàna Hiroshima fa nitondra lesona ho an'ny rehetra iny fihetsika iny fa tsy mitondra vokatsoa an'izany fandrahonana ho an'ny fiarovan-teny. Tsy afaka natrika tiany daholobe noho ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 tonga nanome voninahitra ireo nodimandry ireo sisa tsy maty ny aina izany. Teo ihany koa nisy olon-tena-panjakana avy amin'ny firenena hafa niantso hatrany amin'ny filaminana maneran-tany. Nisy tamin'ny 9 latsaka faha-9 maraina ny 1 minitra fahanginana tamin'ny oro no nikasika ny tanin'ny Hiroshima ilay bomba amerikanina B29 mitondra ny anarana hoe Little Boy. Natratra 4,4 sy 4 hetsy ny olona lavo nandritra ny fandaroana bomba any Hiroshima ny 9 Aogositra sy Nagasaki ny 7 Aogositra. Tamin'ny 12 Aogositra 1970 no nilavilefina i Japon nitarika ny fahataperan'ny ady lehibe faharoa. Fin à la Seconde Guerre mondiale. Iompana amin'ny lafin'ny fitaterana, ny fiarekarena ary ny lafin'ny tontolo iainana kosa ny vaovao hitantsika ato anatin'ny Actu. Ho an'ny Tomasina aloha isika ato anatin'ity vaovao ity, niakatra fampanohavana ny talata 3 Aogositra teo atao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo olona miisa 9 izay voakasiky ny raharaha fanondranana vatosoa 9 contenera ny 17 Jolay 2024 no tanana amponja vonjomaika ny 4. Ny 4 hafa kosa nomena fahafahana miandry ny fitopitsarana azy ireo. Mbola notanana ao amin'ny serana sambony Tomasina aloha ireo contenera misy ny entana raha ny vaovao voaray isany anakin'izay vaovao izay ny namana Rémy Prudence mitatitra izany kosa Irina Fanirisoa sy misy Arasafindatovy. No tanana amponja vonjomaika ny 4 tamin'ireo voalaza honanondrana vatosoa 9 contenera tao Tomasina ny 17 Jolay 2024 lasa teo araka ny didiny avoakany teo anivon'ny fitsarana tao Tomasina. Nahazo fahafahana kosa ny 4 ambiny mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. Misy amin'izy ireo no tsy mahafantatra akory ny fizotry ny raharaha raha ny fanazavana. Dia anankefatra zany no azonina mitazonina vonjomaika satria nohon'ireo vesatra mazava dia mazava mo ny raharaha tena raharaha lehibe fanondranana harem-pirenena zany a antsokosoko zany mato sans déclaration saripady zany a dia no azonina vonjomaika zany ny anankefatra amin'izy ireo. Fa ny 4 zany ireo irakiraka ny mpibata entana sy misy koa zany amin'izy io olona nampanoratana anarana amina société izay tsy fantatry le olona kory hoe manana ny société aty anao exportation anankiroa amin'izy ireo zany tena tsy fantany mihitsy fisiany anarany hoe exportatrice. Voarara ny lalàna ny fanondranana harem-pirenena antsokosoko any ivelany tahaka izao.
Samy aiky moa ilay teratany vahiny roa sy teratany malagasy iray fa azy ireo entana tsy ara-dalàna nokasaina ho alefa nivelany ireo. Drafitra efa matipaika no nokasaina hanondrana ireto harem-pirenena ireto raha iverenana tsy ahivina ny fanazavana mahakasika izay. Conteneur valo zany no naondrana. Dia raha ny fanenjehana nataon'ny la douane avy any zany dia hoe tentative d'exportation sans déclaration des substances eau minérale de Madagascar vers l'étranger sy izay rehetra manodidina an'io. Zay zany nanenjehan'ny douane ananjy araka ny voalazan'ny article 28 linéa 1er 360 et 366 ao amin'ny code des douanes. Conteneur valo iao izy teo. Dia rehefa tany Antananarivo nanaovana ny empotage fa tonga teto Toamasina zany izy dia natao contre visite, natao constat indray mandeha dia teo natratrarana entana sasana zany tsy tao anatin'ny déclaration. Mbola miandry fotoam-pitsarana ireo rehetra voakasika ity raharaha ity amin'izao. Logazana ao amin'ny serana an-tsambony Toamasina kosa ireo conteneur valo izay misy ny entana saika ao ahondrana tsokosoko raha ny vaovao voaray. Mariana fa tsy voasamba no nanao asa voarara tahaka izao ireo olona voatondro tompony entana raha ny fanazavana hatrany. Vonina hiatrika ny ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana manoloana ny akora simika Madagasikara ka metraka ivitoeram-panaraha-maso nasionaly misanina ny akora simika eny amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy anana ny antotanisa sy antotan-kevitra mikasika ny fampiasana ny akora simika izany mba andraisana fepetra adian'izao mitatitra ny vaovao Andrilalan'Andriamasy sy Misara Safinjatovo. Raha mampiasa vola ariary amin'ny fanamafisana ny traikefa amin'ny fitantanana ny akora simika isika dia voasoroka ny 700 ariary ho lany amin'ny fahasalamana. Raha mampiasa ariary amin'ny fanaovana fanentanana isika dia voasoroka amin'ny fandiniana 770 ariary eo amin'ny fahasalamana. Maro ireo toerana sy olona voasakajy eto amintsika ho marefo vokatry ny akora simika mampidi-doza miparitaka toy ny eny Andralanitra izay tobiany fako maro samihafa. Na dia voafatra azy ireo akora simika fantatra fa mampidi-doza dia mila raha maso akaiky izany. Antony nanganana enivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny ivitoeram-panaraha-maso nasionaly misahana ny akora simika. Firenena fasiva ty Afrika anana izany Madagasikara. Tanjona ny ananana tontanisa sy antotan-kevitra mahakasika amin'ny fampiasana akora simika ahafana mandray fepetra aingana isoroana sy ampianana amin'ny voka-dratsy aterany na eo amin'ny fahasalamam-bahoaka na amin'ny tontolo iainana. Fantatsika fa izao tontolo izao dia mandalo fotoan-tsarotra ary manana lesona vavany antsika amin'ny firenena maro indrindrindrindra ireo firenena-bavety dia ny olana teraka izany fampiasana akora simika amin'ny sehatra marobe izany dia Madagasikara izany izao azo lazaina hoe efa miditra tsy moramora ao anatin'izany ihany koa maromaro sehatra izay mampiasa an'izany ka tsy maintsy isian'ny fanaraha-maso fa indrindra ny fampianana azy ireny fantatsika ohatra ny fampiasana mercure amin'ny sehatry ny fitrandrahana volamena eo ihany koa ny fampiasana an'ireny plomb amin'ny loko sy amin'ny zavatra maro samihafa dia izay zany ny antony ny sin'ity fihaonana tandroaty fampahafantarana ny fisian'io ivitoerana io fa indrindrindrindra ihany koa fampahafantarana ny mombamomba an'izay hoe inona marina ny tena voka-dratsy amin'ny olombelona amintsika malagasy amin'izany fampiasana ny akora simika izany ary indrindra koa inona no mety coût économique zany na sara ny ara-toe-karena raha ohatra tsika ka tsy mandray an-tanana an'izany fampianana ny fampiasana akora simika izany. Nisy ny atrikasa androany nampahafantarana zava-bita Madagasikara mahakasika ny fitantanana ny akora simika toy ny voka-pandalinana mikasika amin'ny faharefona, ny voka-pandalinana ara-ekonomika vokatra ny tsy fandraisana andraikitra ny fitantanana ny akora simika, ny boky mpampianarana ny fitantanana ny akora simika ho an'ny mpampiofana, ny paikady mpanentanana ary ny rafitra fanaraha-maso ny akora simika mandritra ny tsingerim-piainana. Seranam-piaramanidina madinika miisa 440 manirana ny nosy no nomena ho tantanana orinasa tsy miankina ovatsian'ny fanjakana vola amin'ny alalan'ny ADEMA ireo orinasa tsy miankina amin'ny voalohany. Tanjon'ny ministeran'ny fitaterana ny amerina tsikelikely ny fitaterana anabakabaka manaraka ny venitra fangatahan'ireo mpandraraha andray ny fitantanana ny ijeren'ny fanjakana ny etra alaina amin'ny mpandeha sy amin'ny fiaramanidina mitondra ny fanampanazavana momba izay vaovao izay feno ajariana sy totara ajarinjato. Seranam-piaramanidina faharoa na AEDS 570 no hita manerana ny Madagasikara ankehitriny. Tamin'ny 20 Janoary 2020, serana valo no nomena ireo orinasa isana ny fitantanana.
Sy raha na 4 indray no nahitana mpitantana ny any Antsohi, Belosur Tirbiny, ny any Manja, Iosy, Faravangana, Tamborano, ny any Vangaindrano, Besalampy, ny Andrivazo, Ambanja, Mandritsara, Bealanana, Manoro ary Maroantsetra. Toerana akaiky valan-javaboary na toerana fizahantany manana ny mampiavaka azy ireo. Fiarahamiasa dia davina amin'ny zareo zany voalohany indrindra aloha dia ny araka tekto apiroborobo an'ireo ia siaranam-piaramanidin'ireo fa indrindrandrindra mba hanokatra azy satria ireo siaranam-piaramanidin'ireo zany a dia tokony i-désengorger mihitsy an'ireny faritra misy an'ireny aérodrome secondaire reny ary noho izany zany a rehefa misy ny azo atao hoe évacuation sanitaire raha misy mamarita mba azahoany ny fiaramanidina tonga amin'ireny toeran'ireny indrindrandrindra ary indrindra ihany koa satria itsika hanao an'le hoe développement ny fizahantany amin'ny avion privé tsikelikely reny mba azahoana koa zany a manao mitsidika amin'ny Madagasikara amin'ny aéroplanina kelikely ary mandeha amin'ireny aérodrome secondaire reny satria ny akabeazan'ireny aérodrome reny koa dia à proximité ana site touristique. Seranam-piaramanidina 20 ankehitriny no itadiavana mpitantana indray. Ny ADEMA SA sy ireo mpitantana ireo no misana ny fanatsarana ny seranana ifanaraka amin'ny fenitra takina. Taonan'ny ADEMA SA arabola amin'ny voalohany ireo manana fahasarotana. Angatahan'ireo mpitantana vaovao kosa ny ijerena manokana ny etra alaina amin'ireo mpandeha sy ny fiaramanidina mandeha any amin'ireo toerana ireo. Satria fantatritsika fa amin'ireny aérodrome reny ny ressources ny zareo zany dia les taxes, les redevances aéroportuaires ary teo hitanareo fa solotena zareo manangataka mihitsy hoe mba réévaluena kely iny fa dia kely dia kely ary tsy vitan'ny zareo mamparoboroba na manao ny développement le aérodrome. 5 taona ny faharetan'ny fotoam-piasan'ireo mpitantana ireo ary azo avoazina tsy tokamonina intsony ireo toerana ireo araka ny minisitra anatin'ny paikady ny famererana tsikelikely ny fitanterana anabakabaka ka tsy maintsy sisy ny dinika irahana amin'ireo kompania mpitanterana rehetra raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy hanondrana omby velona intsony Madagasikara fa enomby na vokatra efa voahodina ho fiadiana amin'ny alatromby sy ny fanondranana antsokosoko dia ametrahana kavin'omby elektronika tsirairay ireo omby misy eto amintsika raha araka ny voalazan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono mitondra ny fanampanazavana momba izay vaovao izay kosa Andry Lalain'Andriamasy misy Arasafinjatovo. Asina kavin'omby elektronika manomboka izao ny omby rehetra manerana ny nosy raha araka nambara ministra ny fambolena sy fiompiana ary jono. Tetikasy raha ministera iadidiny amin'ny société de financement international afantana be kokoa sy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny mombomba ny omby iray sy ny toerana misy azy ary mombomba ny tompony no anton'izany. Tavitro anatin'izany ny ady amin'ny asandalo sy ny fanondrana omby antsokosoko. Ny fanondranana antsokosoko aloha dia efa tsy misy tsony satria zany zay rehefa naraha-maso. Ny zavatra hitranga zany dia tsika tsy hanondrana intsony ny atao hoe biby sur pied moa ny lazana azy hoe omby velona. Sarotra be zany tsy maintsy misy fanaraha-maso fa vokatra voahodina zany no heverina ho ahondrana rehefa mazava tsara ny traçabilité rehetra na hena zany na henam-by fotsy na vokatra voahodina zany mba hisin'ny valeur ajoutée ihany koa zany hoe mba miteraka asa eto toerana zany lay sy ampiarina. Zay zany no heverina ho tanterahana ato anatin'ity tetikasy ity eo ihany koa hoe famatsiana ny eto toerana amin'ny alalan'ny lolay abattoir na famonoana omby manara-penitra maro zay apetrakantsika ireo. Omby misy 5 alina ny faritra tsy minosy no hanomboana izany herinandro avy io ary izany ho vitaina hatramin'ny faran'ny taona. Tsy sarany aloha izany fa aoriana vao ifandiniana amin'ireo tatsampiompy ny mety atao. Fantatra koa fa efa foana retim-biby fièvre de la vallée du Rift ho hiatramin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary jono. Ny fièvre de la vallée du Rift dia efa voafehy azo ambara fa voafehy zany fa fanaraha-maso tsy maintsy ataontsika izao. Reny zany misy vanim-potoana mampirongatra azy satria dia aretina mifindra avy amin'ny kaikitry ny bibikely izy reny zany hoe mamindra azy zany dia misy ataontsika hoe toetrandro rotsakorana sy amandona na hafanana izay mabetsaka le biby mamindra ny aretina. Amin'izao fotoana izao anatin'ny ririninatsika midina ny hafanana miena ny lobolobo sy ny rano miandrona dia miena arak'izay ihany koa zany
lay fianak'ilay retina eo ihany koa ny ezaka ataon'ny ministera amin'ny fanaraha-maso amin'ny rehetrarehetrany zay sorana ny mpiara-miasa rehetra sy ny biopy zay nahapeto anatin'ny fandraisana fepetra mahakasika an'izany fa azo ambara fa voafehintsika izy amin'izao fotoana zao. Mandidina ny 4 ka hatramin'ny 8 tapitrisa eo ny isan'ny omby manerana ny nosy amin'izao fotoana. Anampin'ny fahafantarana ny totanisa marina ny omby raha teo ity tetsikasa fametahana kavonomby elektrônika ity. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité nampiakatra ny tany herisetra mifototra amin'ny mahala na ny mahavavy ny fisian'ny fiboahana vokatry ny Covid tamin'ny taon-dasa. Betsaka nefa ny vokatra tsy ateraka izany manoloana io trango io nanokatra tetikasa hijerena vahaolana mikasika ny herisetra miatra amin'ny vehivavy ny fikambanana iray tanjona ny ampafantatra sy ampisitraka zo fototra ho an'ny vehivavy rehetra. Mitondra ny fanambombavao Rina Fanirisoa Doda Rajarinjato. Niakatra ny tahan'ireo iarana herisetra mifototra amin'ny mahalana amin'ny mahavavy taorian'ny fiboahana tamin'ny taon-dasa. Ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga izao, nahitana fiakarana hatramin'ny 5 isanjato izany, raha 7 isanjato avy kosa ny tao amin'ny faritra Tsinanana sy Taniboeny. Betsaka nefa no tsy mahasamy toroka na tsy mahafantatra akory ny zony rehefa tratra ny tsindry-azolena sy ny fanararaotana amin'ny endriny maro. Maro anisa amin'izany ny vehivavy araka ny fanadihadiana natao. Manoloana io trango io indrindra, nanokatra tetikasa mba hisorohana ny vokatra tsy ateraky ny herisetra miatra amin'ny vehivavy ny fikambanana iray omaly. Tetikasa izay eo ambany fiahin'ny firenena mikambana sy ireo mpiara-miombina antoka maro samihafa. Ka vehivavy mandrindra ny 2 alina eo no kendrena hisitraka ny tetikasa. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo efa niara-ny herisetra fa indrindra ireo manana fahasembanana ara-batana. Miompany indrindra amin'ny ady atao amin'ny herisetra ranofo ny tetikasa. Tanjona goavana ao anatin'izany ny fanafoanana ny herisetra ranofo mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy, fa eo ihany koa ny fisorohana ny fanambadiana antery sy ny vokatsy ny rina. Ireo faritra voalaza etsy ambony izay fantatra fa ahitana trangana herisetra be indrindra no kendrena ampiaran'ity tetikasa ity. Andro sisa no isaina dia higadona ny foire ferme andiany voalohany etsika vaovao karakarain'ny Canal 720 anomezan-danja ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana miavaka ny etsika foire ferme satria ahafahana mifanakalotra kefa sy mampivelatra lalam-barotra eo amin'izay setry ny fambolena sy ny fiompiana izay ka entanina tsy salasala ifandray amin'ny mpikarakara izay rehetra liana andray anjara amin'izany etsika izany. Mpamboly sy mpiompy matianatra ny Canal 720 dia manolotra ho anao foire ferme andiany voalohany. Mahaliana anao ve ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana? Manome lanja ireo sy ampiariana ireo ny etsika vaovao be karakarain'ny Canal 720 foire ferme andiany voalohany. Maharitra 3 andro ny etsika, ny 12, 13 ary 14 jolay izao. Ary ho tanterahana amin'ny plaza Ampeflo. Iavaka dia iavaka ty etsika indray mitoraka ity satria dia afaka mifampizaratra kefy ianareo anatin'izay hoe foire ferme izay fa afaka ihany koa mahita lalam-barotra vaovao be. Ka ho antsika mpampiranty maniry ny andray anjara azo atao tsara ny mifandray amin'ny tompona andraikitra misokatra amin'ny endri-tserasera maro lafirahateo ny mpikarakara. Raha misy fanontaniana manitikitika na misy zavatra tianareo resahana mahakasika an'izay fampiratiana sy varotra izay dia azonareo atao tsara ny miresaka mivantana aminay amin'ny alalan'ny page Facebook ny Canal 720 dia ao antsika afaka mifampitafatafa tsara manontany izay manitikitika anareo rehetra ianareo fa eo ihany koa ny laharan-tarobia izay ahafahana mifandray ihany koa dia afaka ataonareo tsara ny miantso ao anatin'izay. Tombony ho an'ny foire ferme no hoe hitanao mandritra ny etsika avokoa ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny vokatry ny fambolena izany na ny vokatry ny fiompiana. Ka efa mitaona eny amin'ny plaza Ampeflo sika hitsidika ny foire ferme andiany voalohany ny 12, 13 ary 14 jolay izao. Eo ny legioma, ny voankazo, ny tantely, ny ronono sy ireo vokatra maro dia maro. Fa eo ihany koa ny biby fiompy izay tena ampiavaka ity etsika indray mitoraka ity. Efa vonona ireo mpampiranty fa ianareo sisa no andrasana. Foire ferme andiany voalohany ao plaza Ampeflo 12, 13, 14 août 2021 avy zao.
Lafim-baovao momba ny fanatanjahantena tao anatin'ny tambazotra Twitter no nanambarany FC Barcelone fa tsy isan'ny mpilalao ao anatin'ity ekipa ity intsony Lionel Messi kitany baolina kitra manana Ballon d'Or miisa 4 andaram-boninahitra 5 kosa no nobatainy niaraka tamin'ny Blaugrana nandritra ny 20 taona mahery nanambarany filohan'ny klub fa mety hiteraka olana ara-bola eo anivon'ny FC Barcelone ny fanitarana ny fifanarahana arak'asa an'ity mpilalao baolina kitra malaza ity. Tsy manan-tsafidy ny filohan'ny FC Barcelone Joan Laporta manoloana fahataperany fanarahana arak'asa miaraka amin'ny Lionel Messi. Hiteraka olana ara-bola goavana amin'ny kluba hoy izy ny fanitarana fanarahana miaraka amin'ny teratany Argentin ity. Efa vonina hiatrika ireo riska rehetra manoloana ny fampiasam-bola amin'ny Lionel Messi ny klub saingy rehefa nijerena ny raharaha anatiny ianan'ny klub taorian'ny fitsiriana dia tsy ho vitany ampitombo ireo olona efa misy. Tamin'ny volana maritsa 2024 no nandray fitantanana ny kluba Joan Laporta ary nampanantena tamin'izay fotoana fa hitazona ny Messi. Nambara fandrafitra ara-bola napetraka ny Liga Espagnole no nanakana ny fanatrarana ny tanjona. Andao ny FC Barcelone noho izany Lionel Messi rehefa niaraka tamin'ity klub ity nandritra ny 20 taona mahery. Misy kluba maniry azy araka ny nambarany saingy tsy mbola namoaka anarana klub izy hatreto. Araka ireo manjery ara-panatanjahantena dia mifandray amin'ny Paris Saint-Germain sy mpitantana azy ny manodidina Messi. Tsy nampoizina amin'ny vaovao ho an'ireo mpankafy azy maneran-tany. Me entristece enormemente, es el mejor que hay en este equipo y en mi opinión en este mundo en la actualidad. Y la verdad que yo estoy hundido. Me siento un poco triste porque el Messi, siempre que he visto el Barça ha estado Messi, es mi infancia y con él hemos ganado muchos. Ny batana ara-boninahitra dia mitelopolo Messi sy ny kluba nandritra 20 taona mahery izay. Manana Ballon d'Or 4 ihany koa izy. Isan'ireo mpanao baolina kitra maneran-tany sady malaza ho an'ny taonjato fa 20. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny tombo indray ny toerana tsy maintsy ampiasaina ny passe sanitaire ao Italia na dia tsy nakasitra ny mponina maro azy ireo toerana nampiasana izany teo aloha. Tsy maintsy noraisina nefa io fepetra io hifehezana ny fianaky ny valanaretina any an-toerana. Eo ihany koa ny fisorohana ny fiboana hoy ny tompon'andraikitra. Mbola hitombo hatrany ny toerana ampiasana izay passe sanitaire izay amin'ny volana ho avy raha ny fanazavana. Le pass sanitaire gagne du terrain en Italie. Raha tany amin'ny toeram-pijerena sary mihetsika, tranom-bakoka, efitrano fanatanjahantena, trano fisakafoana ary trano fandraisam-bahiny no nitakina ny passe sanitaire teo aloha tao Italia dia nihitatra treny anivon'ny sekoly sy ny anjerimanontolo rehetra izany amin'izao. Voakasika amin'izany avokoa ny mpampianatra, ny mpianatra ary ireo mpiasa mivezivezy any an-tsekoly. Isy ny fepetra ho raisina ho an'ireo izay mini mandika ny lalana napetraka. Ho an'ny mpampianatra izao ho ahena ny karamany raha toa ka tsy manana passe sanitaire izy. Isy ihany koa ny fandoavana lamandy manomboka amin'ny 700 ka hatramin'ny 10 euro. Efa mihoatra ny 420 isanjato kosa izao ny mpiasaina anivon'ny sekoly no vita vaksiny fatra feno ary antenana hiakatra sy 10 isanjato izany izany raha nambara ny tompon'andraikitra. Nanentan'ireo ankizy 12 taona no mihoatra ihany koa ny ministra ny fahasalamana ny an-toerana mba hanao izay vaksiny izay. Mbola hitatra ny fampiasana ny passe sanitaire amin'ny fiandohan'ny volana septambra satria tsy maintsy manana izany avokoa ireo andray zotra an-dalamby, ireo an-desambo ary ireo andray sidina anatiny ao Italia araka ny fampitam-baovao. Natao izany mba hisorohana ny fihibohana sy ny fahateriterena vokatry ny fiakaran'ita na dia marobe azy ireo mponina tsy mankasitraka azy raha ny fanazavana. Marihana fa ny olona navita fitiliana ary nahazo valiny mihiba no mahazo ny passe sanitaire. Tsy maintsy efa nisitraka fatram-baksiny feno ihany koa. Mialohan'ny sarantsika andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso sabotsy 7 aogositra 2024. Ho an'ny tapany avaratry ny nosy samy mifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Diana sy Sava ho amin'izay rahampitso izay ny maripana 20 degré Celsius ny ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny ambany indrindra. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sofia sy Betsiboka torak'izay ihany koa ny an'ny faritry Melaky sy Boeny eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana.
Omaloka sy ahitana rotsakorana ny faritra Analanjorofo Rampiso, samy fandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Loatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana, 0 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Vakinakaratra sy ny faritra Analamanga, tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Tasy sy ny faritra Bonglava, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronmany, Matsiatra Ambony, Iorombe. Ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Ivatovafitovinany sy ny faritra Atsimoatsinanana eo anelanelany 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika azy any amin'ny faritra Tsimondrefana sy Menabe, samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro, tahak'izay ihany koa ny faritra Androy sy ny faritra Anosy, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Hatrio ihany koa ny fiarahantsika tompo-kilasy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana nantontosa ity fampahalalam-baovao ity, manome fotoananao amin'ny rahampitso indray ny tenako, mametraka ny veloma mandrapitafa tompo-kilasy tompoko vavy, miratro soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vide Vlamine, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa! C'est l'heure! Pas de presto, Manul Chanao ni le JT. Vita Malagas. Presto! Maman Koukoua!